Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice tea naturaux, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Mila mailo malagasy manoloana ny fahatongavan'ireo délégation turque atsoatsy hoy ny mpikambanao anivon'ny dinika ho fanavotam-pirenena na ny DFP. Tsy maintsy miainga avy ny fotony ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Adjoandriana Narvelo omaly teny Ambomanambola. Mila ampitomboina ny subvention omenan'ny commune araka ny fanazavana trano. Ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no isan'ny mamoaka ny didy faratapony amin'ny fanapa-kevitra eto Madagasikara. Izao anefa ny mpitondra indray tsy manaraka izany tamin'ny famohan'ny HCC momba ny lalàna mifeny serasera tany amin'ny gazety Mpanjakana. Tsy janona ny etsiky ny MLE manoloana izany. Mbola mitony fandrodanana trano eny Sonerana efa mitsangana ny fotodrafitrasa ho an'ireo tompon'ny tany. Tsy manaiky hiala kosa ny tompon'ny trano rava miendrandrony tady. Vaovao iraisany pirenena dia omaly ariva no nanatanteraka kabary farany amin'ny mahafiloha azy i Barack Obama tao Chicago. Nanolotra ny fean'ireo asa vita nandritra ny fepotona ny tondrany izy tamin'izany. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Allô, za ihany kia aty amin'ny Baolay za io. Marina le nilazaindria mahafinaritra be. Mbola mitony fety miaraka Baolay amin'izao taona vaovao 17 zao. Raha tian'olo tele misy karazany maro ao, ny Essence, ny Chongong, ny Skyward, sady voatonga. Ny subwoofer indray, Jeo, tsara feo be. Ny lecteur DivX, so good. Ny panneau solaire, Baolilay. Dia marika Baolilay daholo koa ny kojakojam-behivavy. Ny vidiny ve tena mirarika. Baolay dia mirary taom-baovao feno fifaliana ho anao sy ny ankohonanao. Un Coca-Cola s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance, c'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Say it ain't what you do, cause
Un univers de surprises fruitées et de fraîcheur. Trois nouveaux produits à partir de concentrés de fruits et arômes naturels. Naturo est fier de vous présenter jus pomme poire, SC pêche, SC citron, boisson de toutes les saisons. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mura virti tsara qualité, spaghetti français. Tsimirekirekitra, mura andrahoana, mitombo tsara, mura masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika tsabe, spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Ei, mahalinanao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinoana ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao TV hatramin'ny farany nanombotsika ny vaovao dia mila mailo ny malagasy manoloana ny fahatongavan'ireo délégation turque atsoatsy hoy ireo mpikambana ao anivon'ny dinika ho fanavoatam-pirenena na ny DFP firenena atahorana ny firenena tahaka Turquie hoy hatrany izy ireo fanadadiny Mioramanitra. Taoriny fandraisin'ny ministry ny rarambahiny malagasy ny délégation sinoa ho avy eto Madagasikara ihany koa ny délégation avy any Turquie miaraka amin'ny Flo Erdogan. Ho an'ny eo anivo ny DFP manokana ainona na ratsy ny fifandraisana amin'ny vondrona Europeanina sy ny Frantsay ny fahatongavan'izy ireo eto amintsika. Tsy mitovy ny fomba fitondrana ny Turquie sy eto Madagasikara. Ainona nefa ny mety ampidiran'izy ireo ny fomba fitantanana misy any aminy eto amintsika. Isan'ny firenena malaza amin'ny herisetra sy fampiroroana ihany koa any an-toerana. Antony tsy ampidirana azy ao anatin'ny vondrona Europeanina hatramin'izao. Ahina ihany koa araka izany ny filaminana sy ny fandripahalemana eto amintsika raha ny fanazavana. Zany Erdogan zany dia fitondram-panjakana mampatahotra zao tontolo zao. Na ny Union Européenne raha mbola tsy samapiditra ny Turquie ao anatin'ny valaben'ny Union Européenne. Mbola atahorana zany fa ny Turquie ary mbola tsy ao anatin'ny ny Union Européenne. Zany Turquie zany hitatsika ny ataon'ny fitondram-panjakana turc an'ireo foko kurde any aminy. Hitatsika ny ataon'ny fitondram-panjakana turc ny Chypre. Hitatsika ireny coup d'état ny fomantena reny mba hoentina ireprimena ny mpanohitra ny Turquie. Zany ny olona ho tonga eto mahavelona mpiahy hoe tsy déclaration de guerre atao amin'ny Union Européenne sy atao amin'ny Frantsay ve zany fahatongavany zany président turc zany eto amintsika. Raha tsy ivona, imbetsaka ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina noho ny vezivezy tany Turquie nandritra ny taona 2024. Fivezivezena izay tsy fantatry ny maro ny antony sy ny vokany. Anahoana ary araka izany no mety ho fiafaran'ny firenena malagasy raha toa ka hisy ny fifanarahana ara-diplomatika amin'ny Turquie. Anahoana no mety ho fihetsiky ny vondrona Europeanina
manoloana ny fandraisan'ny Madagasikara azy ireo. Tsy maintsy miaingy avy fotony fampandrosoana hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy Ajo Andriananarivelo omaly teny Ambohimanamboly. Araka izany dia mila ampitomboana ny subvention izay omenan'ny commune afahany manatanteraka ny fampandrosoana izay takin'ny vahoaka. Fanadadiny Boazara Zanatso. Sarotiny amin'ny fanajana lalàna velona sy ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana ny antoko malagasy miara-miaingy izay tarihan'ny filohan'ny Ajo Andriananarivelo. Mahatsapa ity farany fa raha manam-pikasana ny ampandroson'ny firenena iray manontolo ny mpitondra. Ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ihany no lalana aingana mampandroso miaraka ny faritra rehetra. Ary isan'izany ny fanomezana subvention ireo commune rehetra tsy akanavaka. Tsy hita taratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 724 izany raha nambaran'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Antony tsy nandanian'ireo solombavam-boaka voafidy tamin'ny anaran'io antoko io, iny teti-bolam-panjakana iny nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa teny amin'ny anteny miara-pirenena tamin'ny taondasa. Solombavam-boaka antsika dia tsy nanaika nandany ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana 724 iny. Ny antony dia tsy ampy ary tena tsy ampy ny vola amin'ny fitsinjaram-pahefana. Ary fantatrareo tsara tsy izany ngamba ny teny amin'ny toeranareo fa mba be ny tanàna teo ihany fa raha tiana hisy fampandrosoana eto amin'ny firenena rehefa tsy misy vola makany amin'ny commune dia mazava ho azy tsy hisy zavatra fampandrosoana azo heverina eto. Tsy misy fihaonana tampony goavana andaniana vola amin'ity taona ity. Azo atao tsara araka izany ny mampitombo ny subvention ireo commune ho fampandrosoana ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana. Nandray ireo fihaonana raisam-pirenentsika tamin'ny herintaona. Misy zany ny vola efa nomanina tamin'ny teti-bola tamin'ny herintaona andraisana an'ireo. Amin'ity taona ity tsika tsisy fihaonana raisam-pirenena ho raisina intsony dia nangatahany malagasy miara-miainga hoe ilay vola lanina tamin'ny herintaona tamin'iny sehatra iny alefaso makany amin'ireo commune tsirairay avy amin'izay efa nandefitra izy tamin'ny herintaona dia mba ampitomboy amin'ity. Ary ampitomboy fa zatao ohatrany teo aloha intsony. Misy mantsy ny sasany ny teny hoe zavatra ratsy daholo ny zavatra niseho tsy hita izay nataonareo taminareo teo amin'ny fitondrana. Zay tompoko nampiakatra ny subvention an'ny commune ho 9 millions d'ariary à 12 millions d'ariary. Ka raha ohatra misy miteny tsy hita izay nataonareo tamin'ny teo dia zay zany no avaliko anazy. Ary zay zavatra zay tsy tsara fafana ao anatin'ny tantara. Satria matoa natao zany dia fahatsiarovana sy finiavana mihitsy hoe any tena fampandrosoana ifotony. Mila fahasahiana sy finiavana politika ny mampandroso firenena amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Fahasahiana sy finiavana politika tsy hita taratra amin'ny mpitondra ankehitriny. Tsy omenareo commune ara-dalàna ny subvention ary misy ny mizana tsindrinila atao amin'ireo faritra sy commune mahazo izany. Raha tsy aivina, ny Prime Ministre irery ihany no tompona ndraiky mpanjakana manapa-kevitra amin'ny fanomezana subvention commune. Ary tokony ny commune rehetra no mahazo izany subvention izany, fa tsy ny faritra iray ihany na roa amin'ireo faritra 20 misy eto Madagasikara. Isolo tenan'ny Papa François anatrika ny fanamarinana ny 10 taona ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Vatican ny 7 janoary ho avy izao i katedraly Pietro Parolin higadona ny 14 janoary izy ary hitondra hafatra manoloana ny raharaham-pirenena ihany koa raha ny fanadadina nataony Fezora Valy. Feno 10 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Vatican, isy ny hetsika ho tanterahana eny Mahamasina hanamarinana izany ny 17 janoary ho avy izao. Manoloana izany, ho avy eto Madagasikara isolo tenan'ny Papa François amin'ny fotoana io ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera-panjakana, miadida ny fiketrahana izay mitovy andraikitra amin'ny Prime Ministre raha ny finoana katolika. Eo amin'ny mpitondra ankehitriny sy ny mpitondra fiangonana ity kardinaly ity mandritra ny fifahinianana eto amintsika. Taoriny ny fivorian'ny évêque sy ny tatitra navoakan'izy ireo tamin'ny taona lasa sy taoriny ny fivoriam-ben'ny FFKM tany Tomasina ny volana novambra lasa teo, izay nilaza tanatin'ny tatitra navoakan'izy ireo fa mialehibe ny antsana manasaraka ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana lasa erim-pamoretana ankehitriny sy ny hoe miariary ny gaboraraka amin'ny fitantanana ka lasa tantely afadrakotra ny arenakibon'ny tany. Azo antoka araka izany fa hitondra hafatra izay mety ivaivay ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa ny kardinaly Pietro Parolin manoloana ny raharaham-pirenena misy eto Madagasikara.
isan'izany ny fahantrano ny sosialim-bahoaka ny kolokolo sy ny fahalovana amin'ny endriny maro eto amintsika raha tsy ahivina ny tondra fiovana teto amin'ny firenena ny fandalovan'ny papa Jean Paul II teto amintsika tamin'ny taona 1970 izay nihaona tamin'ny mpitondra ny mpanohitra ary ny FFKM. Taoriany fahatongavan'ny papa Jean Paul II niova ny fitantanana ny firenena niongana teo amin'ny fitondrana ny filoha teo aloha Ratsiraka. Tsy voatery ampireherehan'ny mpitondra araka izany ny fahatongavan'ny vahiny eto amin'ny firenena. Ho avy indray izao ny kardinaly Pietro Parolin hitondra fiovana sy fahatsarana ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve izany. Eo amin'ny sehatry ny finoana kosa andrasana ny sy ny fanendrena kardinaly vaovao eo anivon'ny ekara raha tsy ahivina 7 taona katroka izao no tsy nisy kardinaly intsony teto amin'ny fiangonana katolika taoriany ny fodimandra ny kardinaly Gaëtan Razafindratandra tamin'ny 9 janoary 2024. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no isan'ny mamoaka ny didy faratapony amin'ny fanapa-kevitra eto Madagasikara. Izao anefa ny mpitondra indray tsy manaraka izany tamin'ny famoahan'ny HCC momba ny lalàna amin'ny feny serasera tany amin'ny gazety Mpanjakana. Tsy janona ny hetsiky ny MLE manoloana izany. Fanadidiny izy Rakotondrina. Manao didiko fe lehibe ny mpitondra ankehitriny tsy manaja ny lalàna, tsy manaja ny fanapa-kevitry ny fitsarana, indrindra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Izany no hita tamin'ny famoahana na ny promulgation ny lalàna momba ny serasera teo amin'ny gazety Mpanjakana. Nisy teboka tao anatin'io lalàna amin'ny fiainserasera io ny andininy fahenina izay tokony natao ifanaraka amin'ny charte africaine des droits de l'homme et des peuples araka ny fanapahany teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Saingy amin'izao fotoana izao navoaka ny filohan'ny repoblika ihany izany tsy nasiany fantsiana tao anatin'ny gazety Mpanjakana. Manitsakitsaka lalàna faratampony eto amin'ny firenena ny mpitondra manoloana izany raha ny fanambaran'ny mpikambana ao anatin'ny hetsika ho an'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra na ny MLE ary tsy miraharaha ny lalàna ny mpitondra ankehitriny. Io no efa nambarany MLE hatramin'izay hoe ilay fanapa-kevitra izay noraisy ny ACC dia efa hita hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny. Ny ampy an'iny hoe famoahan'ny filohan'ny repoblika promulgation ana lalàna izay tsy nanaraka ny didy satria ny fanapa-kevitry ny ACC dia didy tsy azo ivalozana na iza dia tokony manaraka an'izay. Nefa moa zany amboletra no nataon'ilay fitondram-panjakana ary efa hatramin'izay nanaovana amboletra ny fampiarana sy ny fandaniana ny lalàna mikasika ny serasera io. Baribary zany amin'izao fotoana fa tena hoe tsy manara-dalàna ary tsy tokony mbola miatra eto Madagasikara ny lalàna mikasika ny serasera izay nosoratan'ny fitondram-panjakana sy ny gouvernement misy amin'izao fotoana izao. Dia tsy ny antoko politika irery ihany fa ny mpanao gazety ny mpikambana ny fiarahamonim-pirenena dia ombeny no ny teny hoe misy tsy fanarahan-dalàna goavana miseho eto amin'ny firenetsika amin'ny lafiny maro fa indrindra ny fomba noentina nandaniana sy nampandaniana ary nampiarana ny fomba noentina ny fitondram-panjakana nampiatra ny lalàna mikasika ny serasera. Etsy ankilan'izay tsy janona fa mbola itony hetsika ho an'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra raha ny nambarany hatrany. Nisy ny fahanginana kely nandritra ny fety saingy miverina ary toy ny fitakiana fanatsaharana ny fampiarana lalàna momba ny serasera sy ny fiverenana andatabatra boribory fandaniana momba izany lalàna izany. Betsaka ny zavatra niseho nandritra ny faraparan'ny taona iny izay mampiseho indray mandeha ary tsy indray mandeha ihany indroa intelo fa tena misy fanenjehana atao amin'ireo olona izay maneho hevitra eto Madagasikara. Izany nefa dia mifanohatra ihany koa amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna izay nofidintsika teto Madagasikara, miatra eto Madagasikara. Te an-tany zany ny fitondram-panjakana mbola repoblika ve no iainantsika eto Madagasikara. Raha ohatra ka tsy manaraka intsony an'ilay soatoavina repoblika dia tokony averina any amin'ny vahoaka ny fahefana ny feo anovana hoe manomboka izao efa tsy repoblika intsony no miatra eto Madagasikara fa rafitra hafa dia amin'izay fotoan'izay mangina ny rehetrarehetra. Fa raha ny zava-misy tao ao dia tena manamafy sy manamarina ny zavatra nambarantsika nandritra ny volana maro hoe tena misy finiavana hamono ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara.
Mbola isy sy etsy andanin'izay ny fivoriana tao atoato andraisana fanapahan-kevitra momba ny promulgation izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny lalàna fianserasera teo amin'ny gazety-mpanjakana iny. Saingy fanontaniana mipetraka ny momba ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filohan'ny repoblika. Misy andrim-panjakana sahiteny ampahibe maso ny momba izany ve tahaka ny anteny mera-pirenena. Tsy afaka mamaritra na isy na tsy isy ny fividianana eny anivon'ny faritra ny seny amin'ity taona ity. Raha ny fanazavan'ny filohany ity androm-panjakana ity androany nandritry ny fanaovan'izy ireo ny fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Sorakotandrinatrany. Nanomboka tamin'ny taona 2012 ary amafy amin'ity taona ity ny fampelezan-kevitra melon'ny fotoana ataon'ireo antoko politika sy olon-tsotra melohan'ny fifidianana manaraka. Sarotra nefa ny mifehy izany. Tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna ny momba izany raha ny fanazavany teo anivon'ny Vaomera Mahaleo tena misana ny fifidianana na ny seny. Tsy mbola voafaritra ao anatin'ny lalàna ny fampelezan-kevitra melon'ny fotoana. Mbola mijanona ho tetikasa eo anivon'ny seny ny momba izany raha ny fanazavan'ny filohan'io androm-panjakana io, Maître Herra Kotomanana. Fandrafetana n'le hoe le fanitsina ny lalam-pifidianana rehetrarehetra dia mbola ao anatina démarche zany zao tsika dia hitantsika hoe aiza ny fomba fipetraka an'izay. Zany mbola tsy voafaritra mihitsy aloha zany ohatra mbola afaka manao sity izy. Hatreto aloha zany dia mbola ny lalam-pifidianana izay misy no mifehan'ilay izy efa hoe anitsitsika dia izay no ezaka. Inona le lalam-pifidianana izay mamy izy amin'ny pré-campagne na zavatra voalaza. Tena banga, tena tsy misy zavatra dia tena voaresaka loatra izay pré-campagne izay raha amin'ny lalam-pifidianana misy amin'izao fotoan'izao raha ny fahalalana azy. Etsy ankilan'izay tsy afaka mametraka fehim-potoana amin'ny tokony anatanterahana ny fifidianana eny anivon'ny faritra ny seny. Raha ny momba ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolontsain'ny faritra no asiteny, fifidianana ihany no ahafahan'izy ireo mandray ny andraikiny. Tsy ara-dalàna ny fanendrena lehiben'ny faritra ary tokony irosoana ny fifidianana amin'ny mahavondrom-bahoaka tsinjara-pahefana azy ireo. Isan'ny mbola olana sedrain'ity androm-panjakana ity ny tsy fisian'ny fahaleovantena ary tsy fahafahany mametraka ny tety androm-pifidianana hatramin'izao. Izay zavatra izay angambany tsy dia tena aty aminay no ametrahanareo an'izay fanontaniana izay. Ny seny moa zany dia miezaka no vonona foana mitrangan zavatra rehetrarehetra izay misy raha ohatra ka izay no ilain'ny firenena. Raha tsy ahivina androany no nametraka ny fanambaram-panana ny tena anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny mpikambana ao anatin'ny birao maritry ny seny. Tsy ampifandresen-dahatra ireo tompony andraikitra isa-tsokajany ny amin'ny tokony anatanteran'izy ireo ny fanambaram-pananana. Ray amin'ireo 2020 amin'ireo lehibehan'ny faritra no natanteraka izany tamin'ny taona 2024. Fezora Valy. Marisarisa amin'ny fanatanterahana ny fanambaram-pananana ireo tompony andraikitra isan-tsokajany tokony anatanteraka izany. Ny fanambaram-pananana izay tokony havaozina isan-taona ho an'ireo tompony andraikitra sy lehibena androm-panjakana. Fiandohan'ny taona 2024 ho an'ny anteny mera-pirenena solombavam-bahoaka iray hatreto no nanao fanambaram-pananana ny 9 janoary lasa teo raha ny famoaham-baovao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. 7 ireo mpikambana eo amin'ny seny nanatanteraka izany androany raha toka ny 10 novambra 2024 no nanaovan'izy ireo izany farany. Amin'ireo lehiben'ny faritra 20 eto Madagasikara, ny lehiben'ny faritra Analamanga irery no nilaza fa nanatanteraka izany dia ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana talohan'ny fetin'ny Noely. Mbola ady mafy kosa ny fanentanana ireo izay tokony anatanteraka izany. Tokony miverina manontany kely am-piangonana rehefa nanatitra tany ny tenanay. Ny lehiben'ny faritra Analamanga dia nanao ny fanambaram-pananana. Ny azo tenena angamba dia herintaona ny teto tsy nahazo tomobila vaovao, tsy nahazo trano vaovao, tsy nahazo tany vaovao teto aloha hatreto. Ary tamin'ny fivorena farana teo dia nanentana ireo lehiben'ny faritra rehetra amin'ny filohan'ny lehiben'ny faritra rehetra eto Madagasikara dia nanentana an'izay dia mino fa anao an'izay daholo ireo namanareo. Ny lalàna no mametra ny tokony anatanteran'ireo tompony andraikitra isan-tsokajany ny fanambaram-pananana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny zava-misy eto amintsika nefa miandra ny fanairana sy ny famoaham-baovao ataony haino aman-jery ireo tompony andraikitra vao misy mihazakazaka manatanteraka izany. Saingy raha ny fanatsarana ny fitantanana ny fanjakana no resahana, mila fanaraha-maso ny fanambaram-pananana ataon'ireo tompony andraikitra izay tokony anatanteraka izany ary tokony ho azon'ny rehetra hojerena izany tahaka ny zava-misy any ivelany, ny fanambaram-pananana izay antoky ny fangaraharaana eo amin'ny fitantanana ny firenena ihany koa.
tsy misy kosa ny tatitra mazava momba ny fandaniam-bola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, indrindra moa momba ny trosa manodidina ny 1 miliara ariary, miakatra 8 isanjato ny tedi-bolan'ny commune amin'ity taona ity. Antony tsy nandanin'ny ny mpanolontsaina mpanohitra ny tedi-bola 7.2 narindra rendrany manana. Tsy mazava ny fitantanana eo anivon'ny commune efa hatramin'ny taondasa raha ny voalaza ny mpanolontsaina ny tanàna Lalatiana Rakotondrazafy, mbola miandry ny tatitra avy amin'ny ben'ny tanàna izy ireo manoloana ny trosa manodidina ny 1 miliara ariary. Tsy nisy nandray anjara tamin'ny fandaniana ny tedi-bola 7.2 ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra izy ireo raha ny fanazavana trany. Mitetina 5.4 miliara ny fandaniana ao amin'ny taona 7.2 ary miisa 4.30 ireo mpanolontsaina no satria raha ampitahina ny tedi-bola tamin'ny herintaona iny 7.0 miliara ariary sy ny tamin'ity taona ity 7.4 miliara ariary teo eo zany vinavina nataon'ny toam-panatanteraka dia mazava zany tsy hita trasy ao intsony, tsy hita intsony zany ilay 1 miliara ariary. Natao ve le trosa sa tsy? Raha tsy natao le izy inona ny antony, nefa iny efa nametrahana adevitra hatramin'ny herintaona hoe tsy mety nanaovana forcine ihany ny fandaniana azy tamin'ny herintaona. Noho izay resaka samihafa napetraka izay tsy nahazo valiny mahafapo moa zareo moa maro anisa dia lany foana io budget io, tsy misy adevitra io budget io, tsy misy nary zareo raha tamin'ny herintaona zany ny tiako Madagasikara tsy mba manontany akory hoe le zavatra nylanianareo tamin'ny herintaona iny mba aiza ho aiza amin'izao fotoana izao, fa dia alefa fotsiny any dia rehefa tonga ny tsangatanana dia manangana. Izay tsy afaka manao an'izany fa ny anay fodi-kevitra no itsoroanay. Olana mitoetra eo anivon'ny commune Antananarivo ny tsy fahaiza-mitantana, ny tsy fananana paikady isan-tanana ny tanàna raha ny fanazavana trany. Mitoy ny fanaovan'ny antoko ty maditoko felehibe ary manampy izay ny tsy fahasahin'ny ben'ny tanàna miatrika ireo mpanolontsaina ho hiatrahan'ny Lalatiana Rakotondrazafy. Tao aza moa ny adevitra napetrana, izy tokony présenter ny budget indray no ny teny tamin'ny mpiara-miasa aminy hoe mba lazao anay hoe inona ny eritreretinareo amin'ity taona ity, mba lazao anay hoe hoentinay izy mby aiza ny tanànantsika dia hoentinay izy nefa ny ben'ny tanàna. Izany hoe be dia be zany ny zavatra tsy mety, le lalàna mihitsy ny tsy voahaja, betsaka ny fodi-kevitra na principe tsy tafapetraka dia mazava ho azy tsy afaka ohatrany hoe mihinan-kena tsy fantatra nge izahay na ampijabaka sanatria andeha hivote an'ilay budget dia naleonay tsy nandray anjara mihitsy zany, tsy hoe tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana fa sady tsy nanao hevitra sady tsy nanao eny. Vanim-potoana toy izao no tokony andiniana ny tedi-bola entina hitantanana ny tanàna ary hatrehana ny taona. Tsy mandray anjara amin'ireo fivoriana ary tsy mandray ny sosi-kevitra eo anatrehan'ny filan-kevitra ny ben'ny tanàna raha ny voalaza hatrany. Hetsakilan'izay nanambara ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna fa tsy ny babitrosa ny commune Antananarivo. Andrasana ny fisian'ny tatitra mazava momba ny fandaniana eo anivon'ny commune Antananarivo manoloan'izany. Faritra ny maro manerana ny nosy ny miaina ao anatin'ny aizina, tsy atoandro tsy alina vokany morongatra ny fanafihana ary fantiantoka ho an'ireo orinasa tsy ankanavaka. Mitaky ny famoahana ny audit ny orinasa JIRAMA ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ahafahana manamarina ny fitantanana narendra mananatrany. Miamafy ary maharitra adon-droatra amin'ny adiny 4 ny fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra sy ny any amin'ny faritra. Ilaina ny fametrahana amin'ny toerana ny mpanohitra mba ahafahana mitondra fijery hafa sy mitondra ny entahitam-bahoaka. Mangataka ny mangarahara ny antoko malagasy miara-miainga eo amin'ny fitantanana ny orinasa JIRAMA. Mba misy balizy eto amin'ny firenena, mba misy contrôle fa tsy hosana fotsiny dia nefa ny vahoaka araka ny hitantsika izao tsy isy jiro zao tsika eto fa tapaka ny jiro nefa ny courant ny groupe JIRAMA tsy afaka 1 kilometra tokoa dia misy anazy. Dia ilaza indray hoe tsy ny JIRAMA no olana amin'io fa fanao zavatra fa adinodino zao io namana ministre teto nangataka no auditiny JIRAMA. Adino zay monsieur le ministre. Mody resa be amin'ny angovo tsara angovo vaovao anangana barasy rehetrarehetra. Ka ninona natsangana eto amin'ny firenena ka zay nangalatra sy nahodikodim-bola tao anatin'ny JIRAMA nefa afakafaka fotsiny mazava ho azy tsy androso misy ty firenentsika ity. Dia ho aroebreby amin'izany foana. Fa zay mbola mangataka hatramin'izao hoe matonareo ny teny fa milamina ny firenena mandeha ny JIRAMA dia avoay ary zany no auditiny JIRAMA toy izao tsika tsisy jiro teo. Ngamba tsy ianao ny andiso anahy monsieur le député fa tsika amin'ny teny izao koa tsisy jiro any Ambilobe.
tsisy jirany Madagasikara. Inona ny anton'izany? Zany mila fatarina zany. Misy fiatraikany any anivon'ny mpanjifa herinaratra ny fahatapahan-jiro lavareny. Fahatapahan-jiro manodidina ny adiny 2 hatramin'ny adiny 4 no iaina ny vahoaka ankehitriny. Ho an'ny Claudine izay mipetraka any Port Berger, efa fahazarana hatrany ny fahatapahan-jiro ary mitohy sy mihamavy izany eto Antananarivo raha ny nambarany. Ho an'ireo tompona andraikitra trano fanaovam-bolo iray, vao izao fiandohan'ny taona izao, fa tiantoka tanteraka no nitsena azy ireo. Naharitraritra aloha somaly vao tonga mihitsika tefa tsisy jiro. Tonga tsika tamin'ny valo maraina tsisy jiro. Dia efa hariva be koa vao nisy jiro. Berger tsisy jiro mihitsy fa ora zany ohatra hoe mandeha amin'ny ray atoandro. Dia patonga ny amin'ny 20 alina koa izy dia tapaka. Fitadiavana zany metehatra amin'ny jiro satria mivarotra ihany. Varotra épicerie dia ny boisson inona mandeha nefa ny jus tsisy jiro mihitsy. Elo be satria mba hoe eritreritra anao volo zao dia tsy vita koa volo dia tapaka ny jiro. Fahatapahan-jiro angamba raha mahafantatra isan'andro tapaka foana. Indraindray indroa intelo isan'andro fahatapahana zany dia be fa tiantoka ao anatin'ilay izy maharitra adiny 2 na adiny 3 ihany koa fahatapahana. Be mihitsy ny fatiantoka satria ny asanay zany asana manao volo mila courant foana dia be ny asa votsitra manjary tsy mahandro ny client. Misy koa nefa voana nefa tapaka ilay jiro dia tena lasa mampalahelo be ilay nay angamba manoloana an'ilay izy dia tsy maintsy tambadambazana aloha ilay client. Afaka miverina izy dia sena miverina ny fotoana izay andehanany jiro dia amin'indray afaka miverina ilay volona ohatr'izay. Ka ihany ny client votsitra satria na hoe coupe fotsiny ary ohatra nataon'ilay olona na ohatra hoe lehilahy no coupe dia efa votsitra satria mila tondeuse dia betsabetsaka eo amin'ny 5 eo zany manodidididina eo ny olona votsitra. Olan'ny fahatapahan-jiro sy rano tsy miova ny fanazavana entin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama toy ny olana teknika. 3 taona taoriany ny fampanantenany ny filohan'ny Repoblika fa hivavaka 3 volana ny delestary. Misongadina fa tsy fahaiza-mitantana no mitoetra olana hatr'izay. Enim-bolana taorian'ny fahalasan'ny ministry Nyangovo, tsy misy ny fanendrena ministra vaovao, tsy misy ny fanoloana ireo tompona andraikitra efa hita fa tsy mahomby. Arak'izany, tsy lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana ankehitriny ny fanomezana jiro sy rano ara-dalàna ho an'ny vahoaka malagasy. Ireo tsy manana mbola tsy manana hatramin'izao, ireo manana kosa hiala ny fahatapahana lavareny na dia aloha isam-bolana aza ny faktiora. Lafim-baovao hafa kosa inay dia mbola mitohy ny fandrodanana trano eny Sonerana amin'izao fotoana izao. Efa mitsangana ihany koa ny fototra-fitrasa ho an'ireo tompon'ny tany, tsy manaiky ny ala ireo tompon'ny trano rava mihinjandroa mitady amin'izao fotoana izao. Fanadidina. Mitohy ny fandrodanana trano eny Sonerana. Diso ny filazana fa orinasa Sinoa no tompon'ny tany. Androany, nilaza ireto farany fa nanomboka ny taona 7,770 izy ireo no efa nanana taratasy ara-dalàna. Saingy tamin'ny taona 7,770 nangataka nipetraka tamin'io tany io ireo fianakaviana mandritra ny enim-bolana. Ny tany zany azon'ny orinasa CIM tamin'ny 1987. Mariako eto moa zany ny société CIM dia société malagasy forona tamin'ny 1952 ary ny tompony dia malagasy. Tsisy resaka hoe anasinoa le tany. Fandehan'ny tantara moa zany tamin'ny 97 le famille Tapoma zany tonga teo amin'io tany io. Nangataka zareo hipetraka 2 volana. Satria zareo vahiny teto Antananarivo teto. Tonga ny 2 volana mbola nangataka fehim-potoana izy hoe embolona fa mbola tsy nahita trano teto Antananarivo tamin'ny 97. Dia nidongotsy nety niala teo tsony zareo depuis an'izay. Nitory taona ny fifanarahana nefa tsy nanaiky ny hiala trano ireo fianakaviana ireo. Antony nampiakarana ny raharaha teny anivon'ny fitsarana. Efa betsaka ireo dingana sy fifanarahana natao ary izao tonga amin'ny fandroana izao raha ny fanazavana ny tompon'ny tany. Ankilany, tsy manaiky hiala mora foana ireo ravatrano.
efa nanomboka ny taona 2770 izy ireo no efa nanajary ny tany ary tsy misy mihitsy hatramin'izay olona nilaza fa tompony tany raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Ny anay an'ilay tany zay zao 72 nipetraka teto tamin'ny 1972 ny ray aman-dreny tonga teto dia teto nanabe anay dia teto nanananay ny tany tamin'ny dinganana taonay zany ty tany ty tamin'izany 72 zany araka ny filazan'ny ray aman-drenay zany tamin'izany hoe ty tany ty inconnu tsisy tompony tamin'izany 72 zany. Raha nanontaniana kosa ny mahakasika ireo antota taratasy manamarina fa azy ireo ny tany dia tsy nahazo vali-mahafa-po izahay. Hatreto samy tsy milefitra ny rototo ary samy milaza ho tompony tany avokoa. Raha tsy ahivona ny alatsinainy teo no nanomboka ny fandrotanana ny trano manodidina ny 20. Efa nisy ny fampilazana ny dingana rehetra vao niroso tamin'ny fandrotanana ny trano ireo voalaza fa tena tompony tany raha nambaran'izy ireo. Mahakasika ny raharaha soamamanina kosa indray dia manahy ny mbola iverenany sinoa hitrandraka ao an-toerany ireo mponina. Manambana sahady izy ireo mety isian'ny hetsika raha toka miverina izay fitrandrahana izay. Fanadadiny miantarandrianay. Raha toka nangingina ny mponina ao Soamamana herinandro maro izay, androany nanamafy ny fitohizan'ny fitakiana ataon'izy ireo ny solotena mponina. Antony niverina ny sokatra ny biraon'ireo mpitrandraka any an-toerana ny alatsinainy lasa teo ary mbola mitoetra ao avokoa ny entana maro samihafa an'ireo sinoa. Ny zava-misy any Soamamana amin'izao fotoana izao zany dia mbola misy ilay trano lay andro zareo izay mbola navelany ao. Raha navelany ary ireo dia izay manasy mieritreritra mety mitady iveriny ireo. Na ao anatin'ny ketsa izao mbola tsy afaka nanao hetsika mihitsy fa izay raha vao vita ny ketsa dia tsy maintsy manao hetsika izay. Ity 70 taona ho atao Soamamana ty dia fanjanahana anay Soamamana fa tsy atao mivantana fa akolaka le izy. Araka izany manambana ny hidina an-dalambe indray ireo mponina raha toka miverina ny fitrandrahana. Vahoaka no mitaka an'io zany fa tsisy olona manosika io na misy politika ambadika io fa dia maso ny vahoaka mahita hoe ndreo zareo tonga ka andeotsika hanao ny hetsika dia ny hetsika ataonay amin'izay mpilaminana marina fa misy ihany ny fidinana an-dalambe nefa zay tsy manelingelina ny famoivoizana matoa zany zay hoe tafalatsaka amin'ny sakana an-dalana dia misy manelingelina anay ihany keo amin'le hetsika ataonay hoe sakana n'izay tsy hanao le hetsika na hetsakilan'izay manohy mitaky ny anafoanana ny sazy miantona niatra tamin'ny mpitolona namany hatrany izy ireo. Milamin-dratsy araka izany raha Soamamana ary tsy fantatra mazava hatreto raha ivana tsy hoady mampifanolana mpitrandraka ny mponina eny an-toerana sy mitondra io. Ireto farany izay tsy manome fanazavana mazava momba fitrandrahana miteraka korontana eny anivon'ny fiarahamonina any Soamamana io ary ahitana fiatraikany manerana ny nosy. Vokatry ny tsy fisian'ny politika mazava momba ny fananantany eto Madagasikara misidra olana hatramin'ny fiangonana toy ny tranga misy ao Afeferana velona ny disadisa eo amin'ny zanaky ny fiangonana izay milaza fa ho tompon'ny tany sy ny ekary fomasin'i Jesosy Soamanandray. Tena toerana moa Iona Saina. Izay tany nangatahanay tamin'ny fanjakana satria eo amin'ny teny didin'Andriamanitra milaza ny hoe izay mangataka dia omena ary mandondona dia ovaina. Rehefa nandondona izay nangataka an'ilay tany dia nahita tsara ara-dalàna nomeny ny fanjakana. Rehefa nomeny io dia fa azo zany le toerana dia taty aoriana vao nanorona ny sekoly indray ny an-daniny sekilina za aloha tenonina anarana fa zao loha iny mipetraka eo fa rehefa milamina io azonao rehefa milamina ireo zavatra ireo dia tsara mipetraka ireo. Tsy milamina kosa ireo dia zao ny teny mipetraka hoe tsy anazy hatramin'ny CG fa ataonay hôpitaly. Filoham-piangonana teo aloha ity lehilahy ity. Araka ny fanazavany, tany mpanjakana ny tany misy ny ekara fomasin'i Jesosy Soamanandray ary tamin'ny taona 2000 nangatahan'izy ireo tamin'ny fanjakana ny tany ary azon'izy ireo. Any amin'ny zanany izay mony eto Antananarivo ny taratasy ara-dalàna manamarina izany. Etsy ankilany ny ekara fomasin'i Jesosy Soamanandray izay nangataka tamin'ny fanjakana ny androatana ny tany amin'ny fiangonana tamin'ny taon-dasa rehefa nanajary izany nanomboka ny taona 700. Mazava ny taratasy navoaka ny eo anivon'ny fananantany, fiangonana ny eo ambonin'ny tany ary tany mpanjakana ny tany raha ny fanazavana azo. Mariako aminareo eto fa naka situation juridika tany amin'ny domaine zay tamin'ny volana Novambra 2016 dia mbola mipetraka hoe an'ny
fanjakana malagasy ny tany ary ny zavatra eo aminy dia fiangonana dia ankehitriny rehefa nikarakara n'izany tany zany zay dia misy olona milaza hoe tompon'ny tany ary manana taratasy dia gaga zay amin'izany zavatra izany satria zavatra tsy fantatra mihitsy ny trangany zany fa ohatrany hoe tonga dia mipotra ho azy fotsiny teo. Manoloana izany nilaza ilay olon-tsotra milaza fa tompon'ny tany hatramin'ny taona 2000 fa raha manday izany ireo fiangonana dia manome fampitandremana izy ireo anorenan'izy ireo fotodrafitrasa ny tany raha miziriziri ny fiangonana. Itoeran'io raha ohatra din'ny olona zay fa tsy afaka ifanaraka amin'ilay fambona lainay azonao mazava angambazay teniko zay dia voatery alainay daholo le tany dio ihany no naovanay hopitaly itoeran'io. Velona arak'izany ny disadisa eo amin'ny andany sy ny ankilany. Andaniny izay milaza fa tompon'ny tany saingy tsy nampiseho ny taratasy sy ny ankilany izay nanajary zany efa 100 taonany. Ity farany izay miantso ny tompona ndraikitra ijery akaiky izao raha izao. Ilay olon-tsotra izay nametraka fefy amin'izay lazain'izy ireo fa taniny izay. Fefy izay misakana ny lalan'ireo ankizy miazo ny toeram-pivoahana. Ny fiangonana izay manana ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa ary ankizy efa 100 no mianatra ao anatin'izany. Ary zareo ankehitriny dia manao botolo tonga dia mamboly tsilo eo amin'ny tokotanin'ny fianarana. Izay manakana ny ankizy makany amin'ny WC sy makany amin'ny lakozia ny kantine. Dia asainy ihany koa ny tokotanin'ny tsekoly asainy dia amboleny mangazo. Dia manao botolo izy tsy azo sakanana mihitsy zareo amin'izany satria milaza fa manana taratasy ny tany izy. Dia zay zany ny zavatra misy eto amin'ity fa mbola marihako etona hoe situation juridika izay nalainay dia mbola hoe amin'ny état malagasy ny tany ary fiangonana ny eo amboniny. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia sokatra manomboka ny 14 ny volana janoary izao ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat eto Madagasikara amin'ity taom-pianarana 14-17 ity. Ny 14 ny volana jolay kosa no anomboka ny fanadinana ho an'ny sokajy teknôlôjia sy sokajy teknika. Fanadinana avy hatrany. Ny 14 ny volana jolay izao no anomboka ny fanadinana ho an'ny sokajy ankapobeny sy ny teknôlôjia ary ny teknika arakasa. Ny 12 ny volana Mey kosa no anomboka hiatrika ny lazaadina ara-panatanjahantena ireo mpiadana. Dia manomboka amin'ny 14 jolay, efatrandro izy io ka hatramin'ny 24 jolay 17 dia araka ny voalaza teo ihany koa miaraka amin'io zany ny fanadinana ny taranja ankapobeny teknika satria ny teknika mizara roa. Fa rehefa vita indray zay dia miditra amin'ny ataontsika hoe taranja teknika indray ny teknika manomboka amin'ny 13 jolay ka hatramin'ny 7 ny volana ao. Anomboka amin'ny 14 ny volana janoary ary farana amin'ny 1 ny volana martsa 17 ny fisoratana anarana eny anivony Sampandrara miandraikitra ny fanadinana baccalauréat. Tsy misy fiovana kosa ny saram-pianarana raha oharina amin'ny teo aloha. 5,1 ariary ho an'ny mpiadana atolotra ny sekoly, 5 ariary kosa ho an'ny mpiadana misoratena ary iray hetsy kosa ho an'ny mpiadana teratany vahiny mianatra eto Madagasikara. Hoentitra ny fanajana ny fiampitoana voafaritra etsy ambony raha ny voalaza ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ny an'ny teknika araka ireo fepetra ao amin'ny didy laharana fa 120 tsipika 5 tamin'ny 4 janoary 5 novan'ny didy laharana fa 120 5,7 tsipika 4 tamin'ny 4 desambra 4 ireo mpiadina misoratena amin'ny fanadinana baccalauréat teknika sy arakasa dia tsy maintsy manana voalohany-indrindra ny diplôme brevet d'études professionnelles na izay mitovy lenta aminy ary manana ny noty ho an'ny taranja travaux pratiques io ny ataontsika hoe contrôle continu fanadinana atao any amin'ny lycée technique. Ho an'ny ato anivony ny lycée moderne Befoloha dia efa vonona amin'ny fiatrehana ny fanadinana ireo mpianatra. Telo volana faharoa ty ohatra ny mafimafy kely any dia tsy maintsy hoe miezaka zany
dia manomana zavatra tsara. Efa manomako man'izay amin'izao satria efa deuxième trimestre dia efa miandriandry kely sisa. Efa miomakomana fa eny akaiky loatra ilay izy tamin'ity dia miomakomana amin'izay bac izay. Ezahina ho vita ao anatin'ny 3 volana faharoa kosa ny fetopolo isan-jato ny fandaharam-pianarana raha hoan'ny ato anivon'ny lycée moderne Bevolohatra any. Ny tety andro izay ny teneninao izay dia amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana fahatelopolo ny volana jona araka amin'ny 30 ny volana jona ny famaranana ny taom-pianarana dia isika moa izao eo amin'ny fanombohana ny 3 volana faharoa tia ny ivony izany ny ivony tena taom-pianarana ato izany ny tena ezahana hoe amin'ny tanany programa pianarana zany ataontsika hoe ny fetopolo isan-jato ny programa. Lasa aloha raha oharina ny tamin'ny taona lasa ny tety andro ny fanadina-mpanjakana baccalauréat amin'ny taona 17 ity. Manana andraikitra lehibe ho amin'ny fiatrehana izany ny mpiadana tsirairay avy. Miisa ray sy efajato ireo fanafiana amin'ny tambasy tamin'ny taona 2024 ary manodidina ny 700 kosa ireo vakitrano raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena androany. Voalaza tamin'izany ihany koa faravany tambazotra ny bande de 7 miisa 5 ireo voasambotra iray hafa no maty ary iray kosa tafatsoka. Miakatra fitsarana androany moa ireto jolahy ireto. Anoizatsika amin'ny vaovao dia vaovao iraisam-pirenena dia omaly hariva no nanatanteraka kabary farany amin'ny filoha azy Barack Obama tao Chicago. Nanolotra ny fean'ny asa izay vitany nandritra ny feam-potoana nitondrany izy tamin'izany. Fanadininy amin'ny sarin'ny France 24. I do have one final ask of you. Nanao fanavambeloma farany tamin'ny vahoaka Amerikana ny filoham-pirenena teo aloha Barack Obama omaly tao Chicago. Nandritra ny kabarany nanamafy izy fa efa matanjaka sy tsara indrindra ny firenena Amerikana ankehitriny raha noharina ny 7 taona lasa nandraisan'ny fitondrana. Yes, we did na koa hoe eny nataontsika izany. Izay no nambaran'ity filoha teo aloha ity nandritra ny fandraisam-pitenenany ary narainy vahoaka tehaka amin'ny revitrevotra. Mbola tsy voavary mipetraka hatrany anefa ny fanontaniana mahakasika ny hoe iza no mizara saingy nomafisiny ireo ezaka nataony nandritra ny fotoana nitondrany. No tanisainy tao anatin'izany famitombony an-tany famoronana asa, ny fanampiana ara-pahasalamana ny vahoaka ary ny nahafatesany Osama Ben Laden. Tokony hiara asa hampiatra ny demokrasia sika rehetra na dia samihafa aza ny antoko misy antsika hoy izy. Naneho ny heviny mahakasika ny filoham-pirenena Donald Trump ihany koa izy ary nilaza ny zavatra mety hiseho ho an'ny firenena raha toa ka tsy manonona ny anaran'ireo andimby ao anatin'ny bureau vocal ny filoha ankehitriny mialohan'ny 20 volana janoary avy izao. Fiantraikany mivantana eo amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro no atahorana amin'izany raha ny nambarany. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Mila mail malagasy manoloana ny fahatongavan'ireo delegaciona turk Atsoatsy hoy ny mpikambana avy ao anivon'ny DFP. Tsy maintsy miainga avy ny fotony ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Adzo Andriananarivelo omaly teny Ambomanambola ary farany mody mbola mitohy ny fandrodana trano eny Sonerana amin'izao fotoana izao. Mendrano nitady eo amin'ny tompon'ny tany sy tompon'ny trano rava. Dia izay no mamarana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany tenako mame fotoana anao amin'ny manaraka edy. Tsara miona daholo tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, Nanulcha Noto, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahanao tamin'ny Socavitre.
ny fahampalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny AST Naturo zava-pisotro mandritry ny taona. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Coca-Cola nanolotranao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotranao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.